anapaka ao ampotsika mandrakariva riavako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika riavako. Ndao riavako raha mba sitraka anareo dia mba samba mijery izay ambadikinazy eo dia mba arabay kely eo ambadikinao eo sao dia mba fa tsy eo izy ao satria tonga anao dia tonga dia efa nipetraka foana dia tsy niaraba azy ka zao tenena aminazy arabainy anao natratra ny alahady fahatelo ka andahotsika ho an'ny Betela. Zay samby navitany azy ve sao dia tonga te manko anao dia tsy fantatra iolo eo manakory ma iolo eo dia na ahoana izy dia tonga dia mipetraka fotsiny dia mba arabaina kely izy tahaka andray izy hoe arabainy anao natratra ny alahady fahatelo itaominao aiza izy teo ho an'ny Betela fa tsy anday hiboaka zay dia zay zany riavako ny soratra masina izay hotoriana amintsika riavako dia ny Genesisy toko faha 5:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Genesisy toko faha 5:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Izy zany ny soratra masina andeha ho akatsika afatra amin'ity alahady anio ity. Raha nitory ny tenin'Andriamanitra riavako tamin'ny alahady voalohany na tongavako teto dia raha mbola tadidinareo dia izao ny afatr'Andriamanitra nomenantsika tao anatin'izany dia hoe ny kristianina miorina tsara amin'ny finoana dia manetry tena manova tantara zany. Zay ny afatra tamin'ny alahady voalohany. Dia ny afatra tamin'ny alahady faharoa izay alahady ny sapanasa asa fitoriana filazantsara dia ny afatra tao anatin'izany dia hoe ny AFF ahoana izy iny ny AFF ray zany no nyresantsika tao anatin'iziny dia hoe sedraina izy vao maika mamiratra izy vaolana izy fa tsy olana zany amin'ity an'ity indray zany dia zao andeha ho aizintsika teo ho an'ny Betela indray zany zay indray zany ny afatra zany hoe zany rehefa niorina tamin'ny finonotsika dia nanetry tena nanova ny tantarantsika dia lasa viray zantsika. Rehefa viray tsika dia nisedraina isika vao maika ny namiratra zantsika. Rehefa namiratra isika lasa vaolana fa tsy olana. Rehefa vita izay rehefa viray tsika dia afaka makany aiza amin'izay makany Betela. Zay zany ilay tonjotra ny afatr'Andriamanitra omenantsika ao anatin'ity alahady fahatelo ity. Viray ianao dia makany Betela. Raha mijery an'izao soratra masina izay akatsika afatra izao riavako izany teny hoe Betela izany dia farafakely raha tsy diso ny fijerevako anazy zao dia miverina inefatra izany Betela izany amin'io andiny soratra masina io fotsiny. Miverina inefatra andiny voalohany dia miakara mandehana makany Betela dia zao Betela dia zao Betela miverina inefatra zany izany Betela izany. Dia inona moa ny izany Betela izany? Raha mijery zany teny zany Betela izany tsika dia misy teny anakiroa ao anatin'izany. Mizara anakiroa io teny io. Misy ny teny Bet, misy ny El. Ilay El atao hoe Elohim. Ka ny Bet zany amin'ny teny Hebreo zany ilay Bet dia ny hevitra zany teny zany dia hoe trano. Zany ilay hevitra n'ilay teny hoe Bet io riavako dia trano. Ilay El kosa ilay Elohim dia hoe araka ny ahafantarantsika ny maro dia hoe Andriamanitra. Arak'izany dia zao hoe ny Betela zany dia azo lazaina hoe tranon'Andriamanitra na tempolin'Andriamanitra zany. Zay zany ilay Betela io zany tranon'Andriamanitra na tempolin'Andriamanitra. Dia arak'izany riavako dia zao ny afatra ho antsika. Ny Betela zany rehefa tonga any Betela isika dia izao ny ahafahantsika miditra ao
Betela voalohany ry havako dia zao a ny olona izay afaka miditra sy makany Betela na ao amin'ny tranon'Andriamanitra na amin'ny tempolon'Andriamanitra voalohany dia izay manaiky baikoan'Andriamanitra fa tsy mibaiko Andriamanitra. Zay zany ny olona afaka makany Betela, zay ny olona tafiditra ao Betela dia ny olona manaiky baikoan'Andriamanitra fa tsy mibaika an'Andriamanitra. Ny andininy voalohany ry havako nahitantsika an'izany dia iza moa ny resahana ao anatin'izany dia i Jakoba no ny resahana eto. Toy izao nambaran'i Jehovah Andriamanitra eto: aroa Andriamanitra tamin'i Jakoba, miainga, miakara, monena, manorena. Teny baiko zany ry havako fa tsisy fiangaviana ao anazy. Miainga ianao Jakoba, miakara anao Jakoba, monena ao ianao, manorena, altary ianao. Dia ahoana no nataon'i Jakoba? Dia nanatanteraka izany baikon'Andriamanitra izany, nanao an'izany baikon'Andriamanitra izany i Jakoba, arak'izay hitantsika ao anatin'io soratra masina io. Jesosy Kristy ry havako no fahatanterahany izany rehetra izany. Jesoa dia nanaiky ny baikon'Andriamanitra ray. Rehefa niten'Andriamanitra hoe ilay Andriamanitra ray dia hoe midina makany amin'reto zanak'Andriamanitra any an-tany ianao dia nanaiky an'izany Jesoa. Rehefa nanaiky an'izany Jesoa dia tafaverina tany Betela amin'ilay tranon'Andriamanitra dia ilay tany Kanana dia ilay fiainana mandrakizay zany. Ko ry hava-malala rehetra ho amin'ny tompo, ny afatr'Andriamanitra ho antsika dia izao: ndahotsika ho any Betela isika, andeha ho ao an-tranon'Andriamanitra isika, mba hahafahantsika miditra amin'izany tranon'Andriamanitra izany, mba hahafahantsika mitoetra amin'izany fiainana lay tany Kanana tondra-dronono sy tantely. Dia mila manaiky sika baikoan'Andriamanitra fa tsy mibaiko an'Andriamanitra. Fa ny olona izay baikoany arena, baikoany satana, baikoany filana samihafa, baikoany zavatra Andriamanitra zay tsy izy, dia tsy afaka miditra amin'ny Betela izy. Tsy afaka ihany koa izy mitoetra ho amin'ny tany Kanana satria mpandainga sy mpamitaka izany, ka tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ko mila manaiky tsika ho baikoan'Andriamanitra fa tsy tsika indray no maninona no mibaiko an'Andriamanitra. Zay manko ry havako indraindray no hitantaratra itsika indray no toa aninona toa hibaiko an'Andriamanitra na amin'ny asa fanompona na amin'ny fiainantsika izany, dia toa itsika no hibaiko an'Andriamanitra fa avelao Andriamanitra hibaiko ianao arak'izay nataony teo amin'ny Jakoba teo zay. Zay ny hafatra voalohany ry havako, dia hoe ho any Betela isika, dia mba hahatonga antsika ho tafiditra ho Betela dia inona nataontsika teo voalohany? Manaiky baikoan'Andriamanitra fa tsy mibaiko an'Andriamanitra zany. Dia zany ny hafatra voalohany. Ny hafatra faharoa ry havako omenantsika ao anatin'izao soratra masina izao dia izao: ny Betela dia ho an'izay manary sy manolotra ary mandevona ny faharatsiana rehetra. Ny andininy faharoa katramin'ny andininy fahaefatra no ahitantsika izay. Ny Betela dia ho an'izay manary sy manolotra ary mandevona ny faharatsiana rehetra. Hitantsika izany ry havako amin'ity soratra masina izao. Zao manko ny voalaza ao raha veriko vakiana izany andiny soratra masina zany. Dia hoy Jakova tamin'izay tao an-tranony mba amin'izay rehetra nomba azy: ary ireo andriamanikafa izay ao aminareo dia mahadiova sady hovay ny fitafianareo, ary andeha hiainga isika
ka hiakatra ny Betela ary anao alitara ho an'Andriamanitra izay niaino ahy tamin'ny andro fahoriako ary nomba ahy tamin'ny lalana izay naleoko. 14 ry havako, dia natolony teo amin'ny Jakoba ny andriaman-kafa rehetra izay nataony sy ny kavina izay teo antsofiny, ary dia naleviny Jakoba teo ampototry ny azo terebita izay tao ankaikin'ny Sekema ireo. Zay zany ravako no hitantsika eo anatiny eo. Hitantsika eo anatin'io soratra masina io, rehefa nitenenin'Andriamanitra i Jakoba miakara makany Betely ianao, ary rehefa niaona tamin'ny ankohonana izy, niaona tamin'ny fiaramonina tamin'izy dia io zany noteneny, dia zao hoe ario ny andriaman-kafa rehetra ary mahadiova ianareo. Aoka ho adio ianareo satria ny olona izay tsy mahadio, ny olona izay tsy voavela heloka dia tsy afaka miditra ao Betela, ilay fonenan'Andriamanitra zany zay. Dia rehefa orinana zany hitantsika manomboka eo amin'ny 14 dia nataon'ireo ankonana, nataon'ny mpiaramonina, nataon'ny Jakoba dia nataon'ny ankonana dia nanary an'izany, nanolotra ilay faharatsiana rehetra na ny kavina zay nataony, ninona ny faharatsiana rehetra dia natolony ho an'ny Jakoba izany. Rehefa natolony ho an'ny Jakoba izany, araka hitantsika eo amin'ny soratra masina io havako, dia tsy hoe kory hoe nitazominy ho azy reo zany, fa nilevoniny, nipotehiny, niravana, nipotehina izany faharatsiana rehetra izany. Dia hitantsika manomboka eo amin'ny 15 eo ry havako, dia eo amin'izay no mitantara hoe tafiditra tamin'izany tanàna izany, tafiditra tany Betela ireto olona izay nanary ny faharatsiny rehetra. Arak'izany rehefa malala rehetra ho amin'ny tompo dia Jesosy Kristy ihany koa no hitantaratra ao anatin'izany rehetra izany. Izy no fahatanterany zany, izy no hiovony zany, satria ny antondian Jesosy Kristy teto ambony tany ity dia andeha hanafaka ny olona izay voageja ny fahotana, ary andeha ihany koa anapotika sy andrava ny faharatsiana rehetra tao anatin'izany. Rehefa levona izany dia tafiditra sy niverina makany tany amin'Andriamanitra ilay mpamonjy azy izy. Koa ry hava malala rehetra ao amin'ny tompo. Ny hafatra faharoa antsika tao anatin'izany soratra masina zany dia izao mitaomina antsika ry havako, ho an'ny Betela isika dia aoka ny faharatsiana rehetra dia atahoana ny faharatsiana araka ny soratra masina teo, ho aritsika, ho ariana zany ny faharatsiana rehetra, ary ihany koa ny faharatsiana rehetra ihany koa dia ho atolotsika ho aniza, ho an'Andriamanitra lay tompony fahefana amin'ny zavatra rehetra ary afaka mandevona sy mandrava ny asan'ny Satana rehetra. Ary ihany koa tsy hoe ho atolotsika ho an'Andriamanitra ihany ny faharatsiana, fa ho levontsika, ho potehintsika ny faharatsiana rehetra. Rehefa vitatsika izary avako dia zay vao itsika tonga any Betela, ilay tanàna ovatantsika, satria hivantana any Kanana isika tsara. Fa raha tsy zany no ataontsika ry havako dia milazy ianao fa hoe tempolin'Andriamanitra, milazy ianao fa hoe tranon'Andriamanitra, fonenan'Andriamanitra ianao. Raha tsy manary ny faharatsiana, tsy manolotra ny faharatsiana ho an'Andriamanitra, tsy mandevona n'izany faharatsiana izany, dia ny voalohany dia mpandainga sy mpamitaka ianao, ary ihany koa tsy ho tafiditra amin'izany tanàna izany ianao. Mba hatonga anao amin'izay dia izay ny hafatra ho anao, dia ario ny faharatsiana, atoloro ho an'Andriamanitra ny faharatsiana rehetra, ary levony mandrakariva
ny faratsiana. Say anankiroa zary afaka no afatr'Andriamanitra omenantsika amin'ity alahady fahatelo ity. Roa ny afatra iteo dia ndao tsika ho aiza teo? Ahoana ny ataontsika mba hahatongavantsika ny Betela? Ahoana tsara? Baikoan'Andriamanitra fa tsy far'Andriamanitra no baikoanao. Zaranga tsy maintsy ho tonga any, tsy zany fa Andriamanitra no maninona no baika anao dia ho tonga any anao. Dia ny faharoa dia ahoana ihany koa nataontsika mba ho tonga any Betela? Manary ny faratsiana dia ina koa? Manolotra ny faharatsiana rehetra ary maniny ihany koa? Mandevona ny faharatsiana rehetra. Dia izay ny afatra ho antsika ho tonga any Betela tokoa ianao fa tsy ho verin-dalana na ho latsaka-ndalana ianao na sanatria ho accidenté amin'ny lalana ianao ka tsy ho tonga any Betela ianao. Ho tonga ianao satria ho baikoan'Andriamanitra, hanary ny faharatsiana rehetra, hanolotro ny faharatsiana ho an'Andriamanitra ary ihany koa andevona izany. Tompony omentsika voninahitra fa tsika kosa ho tonga any Betela isika. Amen.